Tompo fa mbola miala nenina amintsika tsirairay avy ny tompo androany a. Mbola mila amboarina le relation anao sy Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Mandray ny teninao zay. Mampatsiahy anao mila mankatoa zay. Mampatsiahy anao mila ampy fiombonana aminao zay. Mampatsiahy anao fa hoe tena mitaky toe-po akasitrahanao ianao. Androany tompo miverina mitodika any aminao zay. Misaotra anao mankalaza anao miteranao. Satria raha hiteny anao dia anao mivantana no hiteny aminay tsirairay avy. Ianao fa namasina no anokatra masom-panahy zay efa niasa teto nanomboka tamin'ny hatramin'ny maraina dia ianao no angatahanay. Mbola anafatsavany anatin'ny fony tsirairay avy mba andraisana le teny fiainana. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Alleluia, mahazo toerana tompoko. Misaotra an'Andriamanitra manokana mbola mena tombontsoapasoavana afaka mbola mifampizara zay avy aminy a. Dia androany manokana moa tsika sekoly ny Fanambinana sy Fitahiam-panahy. Dia ny zavatra tiany tompo zay nampitondraina androany dia ny amin'ny hoe manahoana ny fotoanan'Andriamanitra. Manahoana ny fotoanan'Andriamanitra manoloana zay zavatra mety andrandraitsika, zay mety fitahinana fahasoavana na valim-bavaka zay mety saintsaintsika isan'andro san'andro eo amin'ny fiainantsika. Manahoana ny eritreritr'Andriamanitra. Dia rehefa nasehon'Andriamanitra tamin'i Josefa le izy a, dia niandry zany Josefa hoe manahoana ny atanterahany le izy. Tamin'i Josefa 17 taona no nanofy. Hoe vandao vakitsika le izy Josefa toko fa 17 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 10 zay vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nanonofy Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny dia vao maika nankahalany azy zany fa efa nilaza taminy hoe izy mba enoy kely ange izao nofo zao. Indro name amboara tany an-tsaha isika ary indro niarina ny amboarako sady nijoro ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niakohoka teo anatrehan'ny amboarako. Ary hoy ny rahalahiny taminy, moa anjaka aminay tokoa va ianao? Nanapaka anay tokoa va ianao? Ary zany nofiny sy teniny zany dia vao maika nankahalany azy. Ary nanonofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny dia hoy izy, indro nanonofy indray aho ary indreo ny masoandro sy ny volana ary nikitana 1:10 ny ankohoka teo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa zany dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe manao ahoana zany nofy efa nonofisinao zany? Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka iankohoka amin'ny tany eo anatrehanao? Amen. Eto a dia mampiseho an Josefa Andriamanitra ny zavatra hitranga ao aoriana kely. Tahaka atsika zay mahazo teny fikasana zay lazain'Andriamanitra, zay omen'Andriamanitra ny fahamarinana, sokafan'Andriamanitra masom-panahy atsika. Afantarantsika hoe zao no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny teny zay zaraina. Dia rehefa tonga tamin'i Josefa le izy dia miandry zany Josefa hoa tanteraka zany. Faroviana. Rehefa nandalo zavatra maro Josefa. Voalohany indrindra aloha nandalo ny fahakalany rahalahiny izy. Nefa zay le fahamarinany le tao ambadiky le nofy hoe ianao Josefa dia iankohoka aminao reo rahalahinao reo. Eny ara ozy izy. Izy tsy misaintsaina hoe tena ataoko miankohoka amiko reto a. Fa le fotoana tanterahany le zavatra nofisiny zay nomen'Andriamanitra azy ny tsy fantany hoe roviana. Dia rehefa eo andalana izy eo ampiandrasana any fahatanterahany le nofy a no misy mankahala. Anisan'ny sakana voalohany mety afaka hibloke azy hoe tena tsy possible kosa zany e. Raha ny zava-misy zavatra miseho le zavatra lazain'Andriamanitra lasa mitondra fisitahana amiko amin'ny fianakaviako.
lasa mampisaraka asy ny rahalahako. Andriamanitra ve no miteny indraindray rehefa Andriamanitra miteny dia misalasalalitsika hoe tena izy ve zany, tena izy ve zany milaza amiko zany hoe zao no avinao, zao no mombanao. Satria raha ny zavatra miseho dia mampisaraka amin'ny fianakaviana le firaisana amin'Andriamanitra indraindray. Satria efa nambarany fa nanofy izy, ary Andriamanitra nampanofy azy dia nambarany hampahatsorana le izy. Dia indraindray tsika eo amin'ilay fahatsorana izay mihitsy no mahita valim-pity tsara be. Azonao tiako tenenina. Rehefa tenenao tsotra be ny vao maika tian'ny olona be, vao maika zany ankalain'ny olona. Fa Josay fa tsy nentiny janona tamin'izay, fa tsy maninona ozy izy androso foana. Dia taorianany eo anie izy tsy nataony am-po le fahakalany, hoe nankahalany rahalany izy dia nataony tao am-pony dia nankarary ny fony dia nitazominy le izy. Satria taoriana kely dia nizatra mbola nitranga fa izy tsy niditra tany am-pony mihitsy ny fankahalana ny rahalany. Dia rehefa nandeha ny fotoana, raha ny tokony ho izy zany dia hoe ho avy amin'ny fotoana anankiray izy azo fahefana na azo toerana ampiakohaka nyreto rahalany reto. Dia nisy fotoana rehefa tonga tao amin'ny tokantranon'ny Potifara izy, afaka nanapaka izy, nanana toerana izy. Raha tao amin'iny toerana iny koa izy nefa nanomboka hoe manomboka eto zany dia ndeha ho atsoko ny rahalahako iankohoko eto amiko. Ndraindray misy endrika tahaka izany eo amin'ny fiainantsika hoe tia ngamba le valim-bavaka, tia ngamba le tena izy ty le lazain'ny tompo. Dia amin'iny fotoana iny tsika maimaika rehefa tsy manontany an'Andriamanitra. Rehefa tsy manaiky tarihan'ny fanahy tsika dia mety indraindray alay-panahy hiteny hoe eto le izy, avy nareo, firy mirahalahy nareo, miankohoko eto amiko nareo, fa zay ny lazain'ny tompo, tonga amin'le toerako aho zao. Mpanapaka izy tao amin'ny Potifara, fa tsy zay le fotoanan'Andriamanitra. Dia taorianan'izay misy moa zany ny fakapanahy, raha tao anaty fakapanahy moa zany sady efa nahazo toerana izy no mbola nanaiky an'ilay fakapanahy tamin'ny vadin'ny Potifara, dia mety mivao maika mety nahazo toerana ambonimbony kokoa na nahazo fahefana ve tsy fantatro, fa ny zavatra azo antoka aloha dia mifandray tamin'Andriamanitra Josefa. Tsara fifandraisana tamin'Andriamanitra Josefa. Dia tsy voareboredy zavatra izay mety mamirapiratra eny ivelany, izay zavatra mety manaitra eny ivelany, izay zavatra mety heverina hoe ty zavatra anankiray ty mety ato amin'ity le izy. Rehefa tsy manaiky tarihan'ny fanahy anao dia tadidio fa mety ho voafitaka ianao, mety ho voafitaky ny hevitr'olona ianao, satria ny olona dia manome hevitra foana. Raha misy mampatsiahy azy hoe hitanao efa nahazo toerana ianao zao, tsara mpanapaka ny ianao ato amin'ny tranon'ny Potifara, maninona tsy tairina amin'izay le izy, zao mihitsy le izy. Tandremy ny fiainoana olo-kafa, tandremy ny fiainoana izay mety fahendreny zao tontolo zao. Rehefa tsy isy Jesosy dia tsy izy, fa tsy hoe tsara be le ataontsika hoe le ohabolana ohatra, tsy ohabolana ao anatin'ny boky za fa le citation na zavatra ohatran'izany, tsara be le izy, mampanentanentana dia ho zay ianao hoe io le izy. Rehefa tsy isy Jesosy dia tsy izy. Dia ao anatin'izay nijoro foana Josefa, tany am-ponja izy, satria rehefa ahoana moa zany, nijoro vavolombelona mandainga ilay vadin'ny Potifara dia tsy maintsy nampidirina am-ponja izy. Rehefa tany am-ponja izy dia nisy an'ilay izy mirahalahy niaraka tamin'ny tany dia tany indray mbola nanao nijoro foana izy teo amin'ny antom-pisiny, nanampy an'izy roa lahy dia mivoaka ny fonja izy roa lahy fa izy tavela tao. Dia ozy izy hoe mba tsarovy ary rehefa mba haninareo, inona ny zavatra niseho, adino indray izy. Mety misy fotoana ianao tena mety efa mba nanao ny asan'ny tompo aho e, efa mba tena mba nijoro kosa aho, efa mba nitory-teny aho, efa mba nanao asa fanompona araka izay tokony ho izy aho, efa mba nialako ny zavatra ratsy rehetra, efa mba nisy fakapanahy, efa mba tena tsy niditra aho, efa mba betsaka kosa ny nataoko, mbola adino ianao. Dia raha tao am-ponja izy izay ny tena tena tia kosa nefa finaly ity e, efa tsy possible intsony raha ato am-ponja mbola
adino indray nefa noho i Andriamanitra na tonga tato no fijoroko amin'Andriamanitra na tonga nanampy an'izy mirahalahy kanefa mbola adino indray a. Misy olona ne mahafinaritra be eto amin'ity tany ity mba tsy tenenako hoe aingrana tataka izany fa tena misy olona mahafinaritra be anaovanao zavatra mahafinaritra izy a dia mahafinaritra be ny valiny asiany be fotsiny. Azotsika ve le izy lazay efa nao akaikinao aza dia manantena manodidina loatra hoe mety ho adinony manodidina ianao hoe fa ianao io hoe a aza manadino ana zany aza. Alleloia. Tsika ne mpirahalasy mpianadao amin'ny tompo hoe ndao tsika tsy fanadino fa na zany ara na adino io akaikinao io ary ianao dia manao fa tahaka ny Josefa. Alleloia foana. Fa ny olona manadino ka ny olona ne tsy mahatsiaro zany inona ny zavatra nataonao taminy. Fa zao rehefa manao zavatra amin'ny olona aloha dia ataovy toy ny an'ny tompo. Mamaly izy tsara tsy mamaly izy tsara. De toute façon tsika nefa nampianarina ny tena tsara nanaovana soa dia ho an'le olona tsy afaky ny anampy anao mihitsy rehefa avy eo na afaky ny amaly anao. Fa so ianao hoe manao soa aman'olona dia ity zao raha avy anaovako soa satria izy ololo loatra izay ihany dia mety